atolotry ny radio plus ho anareo. Zanak Satana tantara indray miseho nosoratany Aloka Devisan. Tantara novelomin'ny Bliskara Kotormanana, Yajarandry, Tolotra Andrianarison. Nandray feo Romi Armanana, Nanantotosa, Yajarandry. Teny efa mitady ho leo an'ity tokantrano tsy misy sazy ty mihitsy ara-matoa. Marina e, firy taona zay mivaditsika zay fa na zaza kely ray raha toa tsy misy. Zay dokotera nandehanana aza moa niala maina daholo, ny volantsika fotsiny lany tamingana teo. Ka inona ary ny azoko atao eo e? Tsy fidinao anahy ngeny tsy miteraka e. Fa miteny an'izany ihany ianao. Nisy ramatoa zay tafaresaka tamiko teny an-tsena. Dia lasa isa mahita toerana misy olona mpahay zavatra be izany hono any Andohamaizina any. Mahay mampitombo harena hono io rangahy io e. Dia mahay mampiteraka amin'ny momba ihany koa. Zany a? Tsisy zavatra tsy hainy hono e. Na dia marary efa naveriny dokotera fotsiny aza dia mbola sitrany ihany. Dia mino an'izany tokoa ve ianao fa mahavita an'izany zany olona izany ka? Sao dia mba hosolokian'olona fotsiny indray raha mino a? Olona azoko antoka tanteraka ny teny an'izany tamiko. Ary efa mifotopotoroko tamin'ny olona hafa ihany koa anie izany e. Nanontany tsara mihitsy afa tena misy hony. Zany a? Ohatran'ny mahaliana ihany raha izany ka. Dia aiza ho aiza nefa hono izany toerana izany? Hitanao, manaraka ny lalana mihazo Ankaratsilo iny hono izany. Rehefa mahita tetezana dia mivily miantsinanana miakatra ohatrany hoe ho any an-tendrombohitra. Eny an-tampon'ilay tendrombohitra Andohamaizina mihitsy hono izy mipetraka. Ohatran'ny toa mampatahotra izany toerana izany ka. Na dia ny anarany fotsiny aza Andohamaizina moa. Dia tapa-kevitra ny hamonjy olona indray izany tsika. Maninona moa e? Raha izay no mahasoa, andao andramana. Iza moa malala fa sao dia mba hamokatra ihany e. Ka roviana ary izany tsika nieritreritra ho any amin'izany olona izany e. Mampanao ny tsy fanao koa any ity tsy fanananjanaka ity e. Marina e. Aleo aloha antaniako tsara ilay ramatoa. Dia miaraka mandeha makany sika avy eo. Eny ary, alao marina antaniana tsara izy. Ary izay fa ho any an-tsaha aloha e. Ohatrany efa miato andro izany andro izany ka. Eny ary e, izay fa raha toandro mihaona. Efa 8 taona ny vadiana marina moa izany izay mivady fa dia tena tsy nahazo zanaka mihitsy. Tsy mety tsy rian-jaza mantsy a. Momba angamba e. Efa tapitra ny tetezina avokoa ny dokotera manam-pahaizana rehetra momba an'izany fa dia nandamoaka avokoa. Tsisy azo antenaina intsony. Asa raha nahoana indray ty ho alehany manaraka ty. Andao amin'izay sakafo ranary a. Efa vita tsara daholo teto. Ay, ndao ary. Mba tsara kosa izany ka. Azafady io isaka io. Oay, azafady. Ity ary Ka nanahoana ny dianao tany an-tsena tany? Nahita an'ilay olona ihany? Ie, efa mifampiresaka tsara izay. Dia efa nataoko fa niadiadiana rehetra fa nilaza izy hoe amin'ny lakamisy izao hono tsika ny tokony makany Andohamaizina. Dia mila mitondra kolamena sy toaka gasy 2 litatra. Akanjo mainty sy mena ihany koa ny azontsika anaovana amin'ny fotoana io. Zany ve? Mba be pitsopitsony koa izy izany ka. Ie, izay aloha dia marina e. Fa atao ahoana moa raha hoe izay nahazoana taranaka e. Enao tsinona tsy mety hanangan-jaza mihitsiko. Raha ny amin'izany efa niresahantsika hatry ny ela raha mino a. Aleo hijanona fa izany indray ny hampiady eto. Zanako avy aminao ihany no ilaiko sy tiako. Dia ahoana ary izany e? Ka inona moa fa tsy amin'ny lakamisy izao zany tsika makany amin'izany Andohamaizina izany e?
mila manomana an'izay zavatra rehetra hoentina fotsiny rapitso. ka toka ihany koa any sisa ny tadiavina e ny akolamena efa misy ato amintsika ko. Zay mihitsy fa aleo rehefa avy eo dia hijery any amindrema e mino fa misy eo amin'le ry eo. Zay ka andao amin'izay raha matoa mandeha ihany ny lera. Andraso aloha fa mbola mikaroka an'ilay akanjo mainty iray ahy e mety hafanana mety angatsika mantsy any dia aleo tonga dia miomana teny izao. Ay marina moa tena marina izany mety hafana ny fiakarana amin'ilay tendrombohitra fa mety angatsika koa raha vao tonga eny satria avo toeranako indrindra amin'ny fiverenana. Ka izay indrindra mantsy efa misy akanjonao iray nampidiriko ao anaty kitapo ao dia tiako tonga dia apetra ho any amin'ny anao any e. Ay ary ndao amin'izay ary andeha sao dia tsy ahita fiara eto tsontsika ka. Aza dia menimenina re a andao fefa vonina tandremo sao dia adininao indray ilay toka gasy ilay akola tsy adino ka efa ao amin'ny efitra ambany eo iny raisina fotsiny ireny dia manaingitsika. tena ohatry mitaitaina izany mihitsy aranaly anahoana ary ty diantsika ty. Andao rehefa any teo izany e. raha azoko tsara izany dia eto izao sika no mivily miakatra mankany amin'ilay tendrombohitra e. Tena tsy haiko ianao ihany ge nylazan'ilay olona mikasika an'izany lalana izany e aiza ny ahitako an'izany raha mino mino afa ty mihitsy e ry izao ilay tendrombohitra ary andrasa aloha hividy zavatra kely azo tsakotsakoana eny an-dalana ka mbola lavitra masiny ty. Ianao koa ty be konina ka ary mahaingana rehefa efa mifolo nge izao e. Tohotry ny enjana ihany ny akarana n'ity tendrombohitra mideza be ty ohatra ny rakotra vatovato kely izany ny lalana izorana fa mahagaga ihany aloha ny antony mahatonga n'le rangaha vonjena eny hoe mipetraka ery atapony ery ohatra ny hafahafa ihany ka. Izay mividy andreto fotsiny nge ahy e andao amin'izay ary e fa ino ty mahavariana anao. Ay tonga anao andao ary eto ty hoetiko iny kitapo iny. Enao ary efa sahirana mivimbina n'iny akoho iny ko. Tsy maninona rehefa eto ty babeko e everinao fa moramora nga ny hanika ny tendrombohitra mideza be io ka. Izay aloha dia marina e fa taitra be nge rehefa varotra teo vao nalala hoe andeha hiakatra ny Andohamaizina tsika e. Fa ahoana hono? Dia tsy haiko mihitsy ohatra ny zavatra tiany lazaina izany fa mihaotra indray izy dia tsy niteny. Andao andeha haingana rehefa any teo izany ndao ary. Tena lo mihitsy aloha fa akaina kely fa tena reraka be mihitsy aka. Andao rehefa kely sisa fa irezo tsy efa io ambony io ohatray mba hitanao ve ny zavatra hitako. Fa inona tokoa re io e. Andraso jereko tsara toa ohatra ny tandrokombo miantona nge izy izany dia toa karandohan'olona koa ireo mipetrapetraka ambony vato ireo. Fa karandohan'olona tao inona koa ary ireo. Ka zary magaga raha matoko fa andao andeha ka ohatra ny mampatahotra mijery azy reto. Aranaly toa ohatra mbola matahotra noho ny lalana indray aka sao dia mba ho faty aty ary sika. Andao rehefa inona ary ty e ianao ihany aza nitarika ananaka tiako. Ka tsy nampoziko hoe mampatahotra be ohatran'izao nge ilay lalana e. Aza mba sary tahotra ohatry ny io raha mino andao toizana ny lalana fa ho alina ty tsika raha izao. Andandray arako mba nahita olona kanosa fa enao ty dia tsy.
zahay tonga ty amin'ny faratapony tendrombohitra tsika dia hay zary zao zay tranao atika eno a ohatra ny gazana be fotsiny to vadivaty fotsiny aza ny hitako zaoko andao aloha nyrosirosy kely any alohany ho hito ihany sao dia mba any misy an'ilay tranoko arabay tonga soa eto Andohamaiza oranaly a ohatra ny misy feo ane zany fa feo anisy zany arabay tonga soa eto Andohamaiza eno marina aho tena misy feo zany raha matoa zay olona miteny nefa tsy hita akory fa izy zany mandroso efa tonginareo zany tonga ontsika fa aiza nefa ny tranona mivaravarana idirana aty oay jerenao eo aloha io fa misy vato be misy varavarana fidirana dia jereo fa ohatra ny misy soratra menamena be zany nge eo amboniny fa inona hoana vakin'io tena tsy haiko raha mino ohatra ny teny hafahafa be zany le iziko dia ahoana ary zany ny atao tena matahotra ka androso ka efa tonga eto ihany ve raha mino andao re androso fa andeha hiverina ho aiza indray tsika mandrosovatra misalasala aza misalasala hony dia hiditra amin'izo io ve zany tsika ranaly ka io zany le tranoko andao re tena ohatrana mitaitaina be zany mihitsy aka marina zay fa tonga eto ambaravaranytsika dia iza no hiditra meloha ianao sa za andany ianao ka andany ianao nitaridalana eny ary inona reny atao anatin'ity zo ity to matahotra ihany afa tsy te hampiseho an'izany no fantatry ity vadiko ity zay fa tafiditra zay ka oay to misy olona manao akanjo mainty lava be io aloha io anjoro-trano io ohatra miamboa izy zany dia tsy hitako izay endriny midira fa aza misalasala miandry anareo mifaty eny ary tompoko ao midira re raha matoa inona ary tia nahananao ty ho avy ahy fa izy manao akanjo mainty be io aza miteny mafy aloha fa aza matahotra nareo fa mandrosoa kokoa ety aloha ety dia laza ho azy atikianareo andao ny raha mino androso alolo kely kokoa to miamboanay atrano le ranga fa maninona ary tia ny hitanay angamba ny endriny mieno anareo ary ahy apetraho avony safy eo aloha io ny tokakasy sy ny akolamena dia tantarao izay ilainareo eny ary tompoko zaho ary ny olonanay ka tena ilanay fanampiana avy aminao re dia zay tompoko ny atondianay aty aminao raha mba misy azonao anampinanay rehefa tena mijaly nge zay mivady azoko tsara ny manome zazanareo fa kosa tsy maintsy misy fifanarahana kely zany dia fifanarahana ohatra ny ahoana moa zany tompoko no ataontsika ka eno sao sanatrika tsy ho tanterakay zany hiteraka zay zazatianareo nareo fa omena kosa ny zaly iray teraka voalohany na dia hiteraka fitolahy fitovavy azy nareo dia ho vity zany fa ny zaza voalohany ateraka reo fotsiny tsy maintsy aterina ty amiko ka ahoana
ekenareo sa tsy ekenareo. tena tsy nateny le vadiko fa tao mipanjina fotsiny. aleo mody ekena aloha. eny tompoko, tsy manina fa azonay ekeny izany ka. dia ho aterina ty tokoa izany ve ny zanaka hiteraka voalohany? Zahay ara nefa nge tsy manana akory. Tsy maninona fa efa izay izany, sady efa nanaiky mora miniko. Eny ary manaiky izany daholo ve izany ianareo mivady? Eny re tompoko, manaiky izay e. Eny ary avy manatrony etrokaviako sakavanako eto nareo mivady. eny tompoko, andao ranaly andao are. Fa inona ary ny mampatahotra anareo e? Tsy aninona anareo mivady ngia e. Ianao raha vehivavy avy atao kavy, fa ianao kosa raha lehilahy avy atao kavanana. Ametrahako herinareo ka afaka hiteraka amin'izay manomboka izao. tena toa mangitakitaka be azy izany. Izany fa napetrany ambony lohanay ny tanany. Ny tanany indray eo amin'ny lohan-dranaly vadiko dia ndray kosa eto ambony lohako. Way! Andriamanitra! Ary toa olona ratsy endrika be kay ty olona ty. Vita! Afaka miala amin'izay nareo. Eto ty aho izay ary le toka sy le akola ohatro sorona ho an'ny masina. Ay, ty ary tompoko. Eu ritireu mona. Ritireu skirege. Torarisca no riskire. Nokapeny tamin'ny antsy ilay raraka avokoa ny rany. Dia iny fa nararany tamin'ny rindrina koa ilay toka sy ilay rà sady miteny amin'ny teny tsy fantatra ilay rangahy. Marina tsy mampatahotra be izy izany. Acho que aí eu não acreditei. Quer dizer, eu skirege. Sai efa vita. Manomboka etria izay irinareo amin'izay nareo. Raha sy tady daholo izao resaka toko aminareo sao a. Mihainao ary izay tompoko. Manomboka izao dia mifady foandry-bory nareo. Mifady kisoa ary mifady tongolo ihany koa. Fady tena fady a. Tsy azonareo ampidirina tranontsony nda sakafo ireo, indrindra ka hoe ampidirina any am-bava. Tsy azonareo atao ihany koa aloha ny manitsaka ny fiangonana e. Enina dia mandray baiboly azy. Rehefa mitsiry eo akipinao ny zaza raha vehivavy dia taterao daholo izay zavatra takiny fa ny fandravanao an'izany dia hitarika anao amin'ny fahafatesany. Indrindra raha kirizanareo atao dia maika hanoto anareo mifady izany ka homono anareo miaraka. Aza manafa hiara-miasa aminareo eny foana ny fanahiko e. Ary ho isan'ny mpandova io zaza ho aterakareo voalohany io. Itry ty vovon-javatra finosoko ty atao anaty rano andronao raha matotria. Atao mandritra ny 7 andro izany. Raha vitanareo daholo ireo ny tany saiko ireo dia mino fa zaza amin'izay nareo. Tratrio daholo areo a. Eny re tompoko fa tadidinay izany e. Ho tanterahanay daholo ireo fa aza matahotra ianao e. Eny ary mahatoky anareo azay. Rehefa feno 3 volana ny zaza voalohany dia aterinareo aty amiko. Amin'ny fotoana tsinam-bolana izy no aterinareo aty. Izay fa afaka miverina mody amin'izay nareo. Misaotra betsaka re tompoko. Tsy misy very daholo izay nambaranao teo fa ho ataonay sy tanterahanay avokoa.
dia tena zao alina be izao sika vao tonga tsy efa mivaly zao. Tena alina tokoa moako fa zao ve tsika raha mino dia mbola vita handro sakafo ihany. Za aloha dia tena reraka mafy mihitsy nefa tsy maintsy andro aho fa noana koko andao re fanampiana ianao mamelo lafo fa za nomana an'ilay zavatra andrahoana azy. Zay mihitsy amin'izay koa mba vetivety andao ary atody angamba no atao loaka ka izay no mora masaka ao. Mety re zany fa avadika ho any resaka raha mino ahoana ny fahitana ho an'iny rangatany Andohamaizina iny. Tena mampatahotra be mihitsy. Raha tsy endrika be izy na tonga azy ny amboantsika foana iny. Ndry fa nga hitanao ny tarehiny ka za aloha tsy nahajery azy mihitsy. Hitako tsara mihitsy tena mampatahotra. Zany dia fonao aterina any zany ve ny zanantsika voalohany raha mino. Vao saika hiteny mihitsy aho hoe anga tsisy zavatra hafa azo atao akoatra ny fanomezana azy ilay zaza fa ianao ny tonga dia namaly hoe anaiky anatitra an'ilay zaza vetrany. Ataoko ahoana re raha mahatonga fanomeny zanako azy ihany sady tsy fantatsika kory raha mbola isy aorian'izay na tsy isy intsony. Ka efa niarana naiky tsika dia tsy maintsy aterina azy zany rehefa aoriana ny 7 volana naterahany. Ohatry ny toa tsy anaiky an'izany ny saiko ka mba mariny fa eny ho hita miandalana iny ihany zany ilay zaza ary moa tia mbola tsy mitsaika akorika. Tapapolana sahady izay nandeha iananay tany Andohamaizina. Nandritra izany fotoana izany dia ohatran'ny nahatsapako fiovana atao hafahafa izany no vatako. Matetika manofy ratsy amin'ny alina hoe tonga eto amiko izany lehilahy antitra tany Andohamaizina iny. Ohatra ny tsinofy nefa ilay izy fa tena izy mivantana mihitsy ny tonga ato trano miaraka amiko. Fa inona loatra re mahatonga an'izany dia tena marina ve? Marina mafy ara sa hitantaran'izany amin'ny ranaly. Mamenatrana hitantaran'izany ara ka. Kay toa maloloha be angeza zany Ohatra fa naninona re ianao raha mino misy marary ianao nga? Tena tsy haiko fa ohatra ny maloloha te handoha be izany ranaly Zany ve? Andray fa inona koa no mampime anao amin'izany ka faly raha mino satria nahoana ka? Zany ve dia tsy azonao hoe midika re zany fa tsy hinanaka ianao mety nitoejazy ianao raha izany. Raha nyteneniny mantsy tamin'ny fahavelomany dia manao ohatran'izany ny vehivavy rehefa tsy hinanakako. Marina hoe? Tena marina nge zany Enga ny mba tena ho zany tokoa. Ary avy aloha fihinoko izany vadiko izany azo taranaka ihany zany tsika. Ranaly Ranaly aingany ianao hitantaraiky zavatra. Fa misy inona raha mino ino ty matataitra anao? Fa vao mafaly tena mitoejaza tokoa Ranaly 3 volana hozy izao nikipiko araka ny nambaran'ilay rasazy nifonjeko teo. Tena marina hoe ndray zany hafaliako zay zany vao tena nanjanakitsika misaotra anao ary vadiko fa inona hono dia isaoranao ana amin'izany tsy ava-ty amiko ny mahatonga an'izany fa mifamonjentsika an'ilay tany Andohamaizina ay marina tokoa moa misy an'izany tena saika adiniko. Ndry fa inona koa mampisentro anao amin'izany ka? Ka mbola zaza tsy ho antsika nge zany io ankibonao io fa ho an'ilay olona iny fa aorianan'izay ange ka hananjanaka foana amin'izay tsika tiako ny zanako ka tsy alefako an'izany raha matoa. Fa ianao ve Ranaly adala ary raha alainy ankeriny aty dia ahoana ka? Mahay zavatra ny hono iny olona iny
amin'izany dia mety ho vonono mihitsy ary sika. Tsy adala re afa efa elana niriananaka loatra ka rehefa mba misy ray ve dia mbola ariana ihany e. Fa ariana hoana nefa e, ohatran'izany angely ny teneny fa hoe hotezainy fotsiny e. Iza ny mahalala raha ho ataony sorona ohatr'le namonoany an'le akola mena nentsika iny koa. Aza dia miteniteny foana ohatran'izany re ranaly fa tsy hian'izany a. Fa izao ohatra misy zavatra tiako hohanina be izany foana aho a, raha tsyna mihitsy ngamba. Eny e, ka ohatra izany foana moa rehefa be vokako. Fa inona nefa ny tianao hohanina e? Tsy haiko fa ohatra ny hoe te hihinana raha zany a. Inona tsara? Te hihinana raha ahoana ianao? Sao dia mba hampisy fetraikany amin'ny fahasalamanao sy ny zaza ao an-kibonao ty fitiavanao raha manty ty raha mino a. Marina e. Aiza ve ka tsy maraina tsy atoandro tsy hariva dia raha manta foana no tadiavinao. Tao anatin'ny fotoana vitsy monja zao dia tapitra ny vononao daholo ny akoho rehetra tato an-trano. Sao dia tsy mety zao raha mino a. Ka zany aza ny tena tian'ilay zaza atao kiboko. Vao tsy misotro raha dia manaikitra be foana izy. Dia ahoana zany ny atao ka? Efa tapitra daholo ny eo any akoho e. Dia sy haiko re ranaly a. Fa tsy fananiako anie izany fa noho ilay zaza ho entiko ato ihany e. Tena mba hafa mihitsy izany ka. Tsy maintsy hitady zavatra hafa azo akana randra izany aloha hohaninao. Ndana re, dia aza ela be ihany ianao fa efa ohatran'ny manaikitraikitra atao kiboko izany ty zaza ty a. Jere moa izany iziko. Dia midika ve izany fa efa mitady randra izy? Ie, mazava ho azoko. Andana moa re mba mandeha haingana. Tsy maintsy hitady akoho na vorona any an-tsena any ahy. Lasa aloha vetivety e. Inona re ny ataoko ambadiko e? Raha tsyna hono izy, raha tsyna raha manta dia zao voatery tsy maintsy mikaroka ho azy foana isan'andro isan'andro zao a. Efa tapitra ripaka daholo zao biby fiompinay fa mbola mitady foana izy. Dia mbola aiza nefa ty fotoana aterahany ka. Mbola vao handray fito volana mantsy zao ny kibony. Izany hoe mbola misy 2 volana zany vao ho teraka izy. Dia ay zany ahita raha omena sy ho afahana azy manam-patonga an'izany. Fa inona loatra rety nahazo anay mivady ty e? Raha zao ngamba mitoy dia mety hitatra any amin'ny famonoan'olona hakana raha ho ambadiko ka. Satria tena manaikitra be hono ilay zaza ao an-kibony raha vao tsy misotro raha izy. Oay, ary toa misy gana amin'irenireny angery ambaniry izany e. Tena aleo ho vonjeko ireny ary tonga dia ho alaiko avy hatrany. Miala tsiny aho fa tsy maintsy manao an'izany e. Efa tsy manam-bola hividanana any an-tsena intsony koa moa ako. Aleo tonga dia ho samboriko dia ho ampidirina ato anaty gony ato. Dia hiala hitsoakainga any aty an-tsaha ty sao dia misy mahita ka ho afa-baraka. Tena mino fa efa tsy mahatsindry izay ato raha mino. Somary elaela koa moa tatiko. Alao tonga dia hiditra dia omena zainga n'ity gana ray ity aloha hihinana ny raha. Andriamanitra fa inona re tia nataonao ty raha mino a? Raha mino a? Karokaroka be ilay zaza atao kiboko.
nikarokaroka ilay zaza tao an-kibonao dia nyvonoanao io zanak'olona tsy manatsiny io zany ka tsy fananiako re zao ranaly a mifona zanako raha kotsaka indrana angady io Andriamanitra fa tena efa lasa dala ve ianao e zaho mihitsy le efa naposiko fa amon'olona ty fitiavanao rahamanty ty dia atao aiza zao io faty io jereo ngefa mbola feno rahatra amin'ny vavanao e asitro any mba mifandrina any aloha io razan'io sao dia mitsymitsitra eo efa noteresiko anaty piton lehibe ny raha sasany mba tsy ho lany manana tahiry maro tsika fa afaka andro vitsy koa vao mikarokara tena tsy naposiko lao aloha sitroko anganatsy ambany fandrina tsara ty faty ty e sao dia misy miditra tampoka eto dia ndahana sasao io tarihanao io fa tena miosiny raha tanteraka ny enao zany e tena rakotra raha vatanao rehetra tena lozy ty marina raha tsy manatanteraka ny sitrapony nefa izay dia ny aimbadiko ny manefa toa ohatra ny nanenako izy zany ka marina tsy ahitan-dosy ty naloko lavitra tsy nanananaka raha ohatra izao ny hafa rany ka ndry ary tao mbola matory foany raha mino zany efa ty efa tsy maintsy andeha hivoaka hiasa aleo rangafo azy indry izy e ora mino ora mino fa efa mifiry zao mbola tia atory be ahy zany efa mivalo maraina zaoko andeha aloha fa eo ianao e tandremindray sao dia manao ny tsy fanao ato raha mino efa mitady an'izay zavatra azonao akanaraha rehefa mivoaka any dia izao milaza ho avy hitsidika anao eo dada ka tandremo dia mampitandrina zay tsy tea hita hoe vonoinao ato indray izy marina nge zany raha mino e ka aza taraiky be any ary ianao raha izany eny rehefa anao an'izay afahako meloha e vao mahavita an'izay zavatra ataoko dia miverina ny any eo zay fa lasa mba zaza ohatra ny ahoana loatra reny ao kibony vadiko ty e sao dia mba zaza mampatahotra be ary aza mba hitako tokoa amin'izy zany tsy teritreritra an'izany aka fa manany amin'ny dada raha mankaty an-trano aty izy ka marina mafy tsy te hahita an'izany aleo raha nga andalovako any aminy izy dia amin'izay tsy makany aminay intsony tena izay mihitsy no ataoko manomboka marary pendray nkipoko fa lasa aiza foana ary ianao ranaly tena mitsaly mihitsy ay misy manaikitra pendray nkipoko ary sao dia mba nitsoaka ny alara le vatoko efa 12 atoandro zao dia mbola tsy miferina foana izy kay maty tena mila tsy ho zakako tsony zany ka ary toa misy rivotra mifofofo be zany fa inona zany dia miozongozina daholo koa fanankarehetra atao trano kay za ty marary be atrerao sao izy alefatsy fa tonga anampy ianao toa misy feo zany nefa tsy hitako koa ingizy olona miteny zany vitsy le lehilahy tany andoha maizina iny
aterako no ny zaza amin'ny fomba hoana ary no havitako an'izany rehereto. aterao sao ny zaza manena mafy ianao fa hivoaka izy e. Kay marary ahy e, maty a, tena tsy zakako tsony zany. Maty ahy e, marary ahy e. alefazo fefakely sisa raha vehivavy io. Marary mafy ahy re tompoko, tena tsy vitako tsony. kely sisa hoa. tomisy ohatrany e, alefaso. Mbola miome foana izy nefa za sy ty efa marary be. ry fatony tsara ianao e, kely ange ho asisy io e. maty ahy e. Say arabaina fa teraka soma tsara ny sanako e. ary zao a atsona hoe sataony anaran'izy io ny anarana entiny andova any Androamaizy. io izy te zao soma tsara aloha mandra-patonga ny fotoana afaka telo volana tonga maka azy eo a. aza misahirana manatitra azy tsononareo fa za mihitsy ny an'olo tena aka azy aty. zay fa lasa va mandra-piona. vita ihany zay. tena nila tsy ho vitako mihitsiny ka famba zaza ohatra ahoana ary izy eo zany. andrasy ve andray kaky io ity ve le zanako to zaza kely efa hafa be tsare feno masony daholo ny lohany atsiravina be sady efa misy nify ihany koa. inona rety e, so ihany fa tsy isan'le zaza hotejaina fa alain'iny lehilahy iny rehefa afaka 3 volana hony. tena zay avo tafaverina mahafana be koa zany andro zany ka mba nanahoana re zay le vadiko ato hoe tena mbola taraiky ndray fa nitazomy midada tany aminiko tsy afaka nandava efa elaela koa zay mianaka ny tsy mifankahita de raiky dresaka tao ndry fanakay zary raha mino to mangingina be ato trano zany ohatray ary to mikorotana be any izy any trano zany fa nisinona ary tato trano tato indray zay hitako ka nisy zavatra hafa nitranga indray tato ay io matory ambony fandriny io raha mino ka de zao ve ianao vao tonga e, tsy hitako mihitsy izay mahavady anao raha andahoana amin'ny andro sarotra sy mahahoro oatra zao ka efa tonga ne ahy fa nisinona re to ary to fotsiatsatra be ingendrao zany teraka le zaza ranaly zany ve de aiza le izy ka de vitanao samy rery tato ve mahagaga fa tonga teo angely lehilahy tany Andohamaizina maninona tsara raha mino tonga teo ahoana fa nga hita ny tranotsika ka tsy nahita azy aloha fa ny feo fotsiny reko nanatrika ny fiterahako teo mahagaga indray zany de aiza nefa le zaza io andreky akiko io ve le zanatsika tao akibonao to zaza matsiravina be so de
sao dia mba tsy izy io raha mino a ka io izy e soiana aza fa tsy natao dia izay tsika izy feno telo volana hoana izy dia tonga akazo eo le ranga eny ay tokoa moa fa nga tsy hoe ho ateritsika any aminy ndraika ka hoe izy indray hono nakazo iatiako dia ny tena loza angeranaly dia satao hono no atao anaran'io zazy io e izay hono natao fiantso azy dia izay koa no ny anarana entiny andova azy ihany i Satan zany ve tsy avy amin'ny hoe Satana e dia tsy haiko tsony re a tsy haiko tsony fa raha tsy mampaninina anao aloha dia mba hanaova ronako ao a ronako ay fa tsy mila raha manta tsony zany ianao tsy tian'izany tsony ahy e fa zaho ange fa misy inona ndray raha matoa sady tsy mety minono le zaza kakeriny mafotsy no nononoko dia sendra voaranga ny sandroko dia teo izy no nitsetra ny rahako rendrimanitro maninona tsara zany e tsy renao ange hoe sandroko mbola maratra be io e dia mbola hitady raha manta atao sakafo nyity zazy ty foana zany ee fa tsy zany andra naly a tsy tia raha akoatra ny ran'olombelona izy satria saika omeko le raha anako hitako ndrendreny tao tokotany teo dia fa lozinona re ty teneninao raha mino e dia inona ny atao amin'izany ka inona moa ny azo atao eo e vao tsy manatanteraka ny sitrapono ny anetsika dia vonono le lehilahy mampatahotra be tany Andohamaizina iny e inona daholo re zany tena nanenenako tongotra matanana raha matono nandeha tany aleoko ihany nijanona tsy nananjanona ka raha ohatr' izao ny hafaranика na za koa ara ny tena matsiaro manenina mafy mihitsy e nefa moa raha ndraraka tany reny ka tsisy azo atao ntsony fandana angimba ataovy amin'izay le zavatra nasaiko nataonao teo iny e matsiaro reraka mantsy zany ay tokoa moa eny ary lasa vetivety aloha ny an-dakozia tena tsy mety mangina foana angety izazy ty fa nona angambe efa ho adin'ny firy izy izay ny tomanteto foana ka inona raha ozy izy ianao na azoko atao ka za aloha dia tsy afaka ny andratra ny tenako indray anome sakafo azy azafady kosa dia avela hitomany be fotsiny io ara ve zany izy avelao hitomany io fa tsy angina ve izy rehefa reraka aza ty atao an'izany kosa reranaly a andanaka ho antsy araha izany fa aleo fa omeko ny rahako izy oko izao ihany aza manao an'izany ianao fa ho fatiny izany ange ianao farany ianao asy tia jereo fa tsy salama noho ny fitezanan'io zazy io dia mbola moka raha ihany ho haniny dia inona ary ny atao ozy ianao ka aleo fa tsy maintsy andeha hitady raha ho azy ahy oharanaly a sao dia adininao aza fa ran'olombelona ihany iny no ilainy efa fantatro re zany vetivety fa andeha aloha tandremo ara so misy mahatratrany voaloza mitandrema tsara ianao eny re raha mino fa hitandrina aza manahy ianao falozinona ry ty nahazo anay ny vady ty e aiza indray zany ny ahitana ran'olombelona omena ny Satan aleo raha nga midikidina any ambanimbany ihany any ve tsy isy olona mety andeha tokana ohatra io tokoa ary fa misy zazalahy makavily ry ary izy rery ary tao miandro io mboka mba izy zany ko sady mangingina tsara izany toerana izany aleo fa hitsaitsaika moramora dia nizy mbola variana miondroko izao
tonga de okapohako avy hatrany avy aty afara aty de torana zay mihitsy de tena tsy maintsy manao an'izao tokoa moa zany tsy maintsy hamono olona nefa efa miatra manainy ty ka tsy maintsy atao aleo fa tonga de ho velesiko amin'ity mafy be ny lohany zay fa torana ary tonga de ho ampidiriko ato anatin'ny tiakony lehibe ity de bataina mody avy hatrany soa ihany fa ora fisakafoanana zao ka samy variana ny an-tranony any daholo ny olona tsy de misy miseratserana ety atsaha ity miala tsiny lesa ry zandry kely tsy fananiako zao fa nety ny fitiavan-janaka loatra ao ary ndao amin'izay tsika sy laha ody any an-trano aina hita sady ianao aingana fa mila ho fatiny anoana nyity zazy ty de ahoana zany tika to de efa mba maty aloha izy zany tsisy raha tsony ianao raha efa maty tsy mbola maty zany io raha mino aza matahotra ianao mety mbola tsy mahatsiaro tena fotsiny amin'ilay velesako ny lohany tany an-tsady eo de tsoa eo anaty gony tao ary zay jereo fa ohatry ny efa taitra izy zany naso aloha fa torana ny tanany sy ny tongony de tapenana ihany koa ny vavany sao de miantso vonjeo eo ty ka nahirana mety zany tsy ivonona avy hatrany izy ka aleo atao fakana raha fotsiny aloha mandra-paha ka zay mihitsy ka andraso rahatraiko amin'ity laminy ty sandriny de eto sataona monono zay batao aty amin'izay lay zazy ary aingany ianao fa mandeha be ty raha tiako ataovy eto de aleo izy tsetsitra raha amin'io raha mikorina be io zay ary tena nona mafy le ry zany jereo fa tonga de nangina avy hatrany izy fo nahazo an'le raha naly ho hito any anefitra ry ambadika ry amin'izay io zazalahy io fa voky ngambany ty zazy ty idio mihitsy fa sao de misy mahita ka zany ndray ve no atoronao an'izany efa vita mpilamina tondohako ataolo zany de mba misakafoana koa aloha ianao fa jerenge ty pozinao fa mahikôzatra ohatr'ireny iny reny amin'ny fomba hoana raha mozy ianao ny ampitombona ny saiko amin'izao zavatra hiainantsika izao mitainitaina be foana anie za isan'andro raha naly rehefa tsy any imponja zany de any amin'ny afo be aza lefa amin'izany tsony reny sainy efa natao ty de tsy maintsy tohizana inona hono ty fitarainana avany an-tanam-bo ty rasy hoe jerena fitarainana fahaverezan'olona taoriana amin'ny fahaverezana biby fiompy zany de zao lasa olombelona indray efa dimy be zao ny olona very tao anatin'ny ray volana monja enjana indray tika hita nisy nanary teny analalava hono ny fatin'ireo olona telo zay to hoe nisy nandratra ny vatany ary nisy nanala ihany koa ny fony ary nietsika indray zany ny afera ataova amin'izao fotoana izao mila rahana maso akaiky ty famijalo ny vahoaka aleo ranga fa andefa elemany brigadier misy raha manahirana amin'ny faritry tanambao iny ka izao de zao ihany de mitondrana reo sy raha kokoa moto manadiady an'izay ihany fa misy ina reny to tataitra be ianao zany fa
tsy hitanao angary ny gendarme tonga eto Tanambao reko a. Feno gendarme ny tanàna amin'izao e. Fa gendarme anao inona hony? Anao fanady adina mikasika amin'ny fanjavonan'ireo olona vonoatsika hony. Zany ve? Dia ahoana natao amin'izany ranary a? Ka inona moa ny azonao atao eo fa miandry izay higadona ny tsikako. Fa mbola misy firy andro anga vao tonga maka an'ilay zaza aty le rangahy e. Tena mbola misy eo amin'iray volana eo angambany. Andao raha mino aterina any andao maizina any io dia samy vita. Tsy io ny ampitaitainantsika foana isan'andro eto. Marina e. Ka tsy afaka makany ene hafa mbola malemy. Ataoko ahoana ranala ny hanika an'ilay tendrombohitra be miteza iny a? Ka dia hiaritra ato foana izany mandritry ny 2 volana raha izanyko. Raha afaka mandeha manatitra azy irery ihany ianao dia tsy maninona. Izaho aloha tsy afaka makany intsony e. Jerenao anie dia vatako fa mbola mangozohozo e. Mandreraka be koa izy tika. Toatsosa makany indray anefa ka. Jereo, izay fa mitondra indray ilay zaza. Fa avy alao aloha hitomany eo e. Tsisy sakafo omena azy intsony eo. Mbola mamahy be izao ny tanàna. Ary mbola velonga moa ilay rangazonao farany iny? Fa ohatran'ny no avotsotro raha izaoko. Fa ianao ve adaly? Hitady aza ataoko avotsitra ahoana indray? Raha tsy misy anio anie ka ianao no atao sakafo ato e. Ndeha jereo aloha ilay rangahy dia ataovy amin'ity vilia ity izay raha azonao any. Ka efa hoe mbola mamahy be izao ny tanàna raha mino a. Sao dia ho traty aketo ngera sanatria ka misy polisy miditra ka ho raisi-potsiny. Tsy hiditra izany re io fa aza dia ka tahotra ohatran'io a. Tsy tiako mihitsy mandray an'ity zaza ity mitomany. Aingana moa re ranaly a. Eny ary. Tena hitadavako hevitra ny zaza io fa tsy lasa intsony tika. Andeha ho ariana sa ho vonoina re? Ohatray. Ary to tsy atsony le olona tato anefitra tato. Ary tsy nidy koa anie ilay trano fa nisokasoka fotsiny e. Dia sanatria dia votsitra tato ve? Tena lozy ity marina. Ora mino a! Ora mino a! Loza raha matoa. Loza. Izay vao tena higady tsika. Fa misy inona indray e? Ka tafatsoka tao le rangahy nitazonina tao anefitra e. Andre kako io? Rangahy dia tsy mifatorana ranaly a. Ny fatora fa oka fa izay vao tsaroko. Tena lozy ity marina. Fa naninona e? Ka tamin'ny zanaka raha farany tao raha nandre feoana moto tany ivelan'ny trano dia nikoropaka ny voaka dia adiniko hatramin'ny nanidiny trano. Mety hafa n'izany ilay tadina matorako azy dia lasa nitsoaka izy. Dia miomana izany fa higadra. Mahagaga koa angeny tsy nandrenesana amin'ny fivoahany tao e. Ka ilay zanaka ao be tomaly loatra ka aiza moa ny andrenesana azy hoe nivoaka tao e. Angany ianao. Anaovy ireo akanjo ireo dia andao hitsoaka hiala tao amin'ity trano ity. Dia hitsoaka aiza nefa? Tsy vao maika ve ho raisi-potsiny raha ny ivelan'ny trano sika? Ka dia ho raisi-potsiny ato koa izany. Ary mba mangina lesy ry satao fa mandreraka ka. Allô? Brigadier? Zany ve? Aiza zao rangahy io? Fa tena azo antoka fa io mpivady io no sambotra azy? Atao mifakana raha hoe? Enjany zany. Aleo fa zao dia zao ihany dia hoany e. Aza miala eo nareo fa hovonjeko eo a. Ok. Misy mpivady mpakatovy zany ao Antanambao. Aleo tonga dia samborina fa fahavalo pirenena zany.
ary izy ireo mihitsy zany nifototry ny famonoan'olona tao amin'io tanàna io. Alao zao dia zao mihitsy raha ngaty handeha. Fa olona manao ino zany tabataba be zany rangaty a? Tena tsy fantatro andraso fa efa hojereko eto am-baravaran-kely eto. Ary to olona be dehibe mivimbina famaky siantsy be dehibe reto, dia misy gendarme ihany koa. Fa olona anao ino hono zany? Ka tsy haiko re raha mino mety hanafika antsika angamba reto. Aza dia miteniteny foana ohatran'izany kosa ranaly a? Ka jereo fa efa manakotrokotrona varavarana any ambany nge izy zany soa ihany fa nidiko ao anatiny ny varavarana. Le rangata afa-tsoka tato mihitsy eo mitarika andry zareo io. Andre kakio? Dia inona zany no atao ranaly a? Oay, ary tô zany indray le rivotra sy feo hafahafa mampatahotra. Tonga ka ny zanako latokana. Vonjeo vonjeo re zahay re olona fa mitady isa-mono Ampure zahay e. Tsy tsy hanampy anareo afa saika vononareo tato ny zanako. Tsy re tompoko, tsy nanana eritreritra namona zany zay. Io vatinao io mihitsy ny efa nanany eritreritra ny andatsakaina ny zanako. Fona re tompoko, ampio re zahay raha mba nisy vitanay taminao ihany. Sokafy varavaran'ity fa hodorana velona ato ianareo manisa raika hatrany folo ka raha mbola tsy misokatra ity dia miala tsiny aminareo zahay fa hodorana velona ato hatrany ato nareo. Isa, roa, telo, ohatray toa nanjombrina be tampoka ny lanitra. Ahoana ary zao ndry ary toa nilatsaka vetivety tampoka teo ny orana. Tsy hisy miala zany eo zalahy, tsy maintsy samboriny reto vady ato reto. Eto aty ary aloha ny zanako fa tsisy andoro anareo zany fa za matahotra e. Ety ary tompoko, raiso zay vao niseho le lehilahy mahatsiravina be ny endriny. Tongamby zany dia voalatsaka tany zany ka jereva farery le zaza vao niraisany. Zay va lasy zay mianaka. Ary toa nitsahatra tapoka teo le rivotra ny fofofofo lasa le lehilahy. Nitsahatra ihany koa le orana tany ivelany tany dia nanjavona tsy hita tapoka teo izy mianaka. Toa tsy mampinoka nefa zava-misy iainana nge izy zany. Ary tonga dia tifiro amin'izay varavarana io sokatrany zalahy. Zay fa niala. Ndao hiditra amin'izay tsika. Samy mailo re zalahy fa tsy fantatra izay zavatra misy ato Ary misy fofona ratsy be any ato zany. Fofopaty sa fofoninona? Zay fa tafiditra zany ry zareo. Andao raha mino ny tolo-tena. Tena aleo migadra toy izay ho fatika. Mariny. Dia higadra zany tsika. Ndao ary. Io ry zalahy. Ary ambony ny tanana fa basy tsara fahany ty tanako ty aza vonoina re zay fa hitolo-batana e. Marina re zany tompoko. Aza vonoina zay efa hitolo tena ho anareo. Ela nitoratorahana tokoa nareo ty ka navoa masonangatra. Mba tsy nataon'ny olona fitsaram-bahoaka azako. Ndao manaraka anay e. Mifona re tompoko fa noho ilay zanaka satana ihany nge nahatonga an'izao e. Tsy fananinay. Maninona tsara? Zanaka satana? Marina re zany tompoko. Nisy zaza hafahafa zay teo nanandevonay ka nahatonga anay nanao tsy fanao re. Aza meno an'izany ry zalahy fa fatory izy dia andao hiala fataraiky be. Zanaka satana ahoana koa fa mpamono olona ianareo e. Any amponjandray nareo misaitsaina.
nareo teo. Zanak Satana. Tantara indray miseho nosoratany Alka Davison. Tantara novelomin'ny Priska Rakotoarimanana. Ihajarandry Tolotra Andrianarison. Nandray feo Romi Armanana. Nanantotosa Ihajarandry.